Ary natsoiny anaton'azy ny vahoaka mba mpianany dia hoy izy taminy: raha misy tahanaraka dia aoka izy handany tenany sy hitondra ny hazo fijaliany ka hanaraka. Marka 9:4-7. Antsoin'Andriamanitra isika hitodika eo aminy ao anatin'ilay lohahevitra lehibe hoe mibebaka ary miverina ary mitombo eo avy eo. Mba hahafahantsika mitombo araky ny fanambarana ao amin'ny Baiboly, ao amin'ny vakiteny izay nataontsika, dia tsy maintsy misy dingana ataontsika tsirairay avy. Dia ity: raha misy tahanaraka ahy dia aoka izy handany tenany. Dingana iray izay tsy maintsy ataoko izany, ary soritsoritany soratra masina sy ny tenin'Andriamanitra manontolo fa ireo rehetra izay nisafidy hanaraka an'Andriamanitra dia tsy maintsy milefitra eo amin'ny fitarihan'ilay fanahy masina. Io fanahy masina io dia iray amin'Andriamanitra, amin'ny maha-Andriamanitra azy, izay ny rano ety ambonin'ny tany hikasika ahy sy anao, hikasika antsika tsirairay avy, mba hiaino ny feon'Andriamanitra. Dia hoy izy hitondra ny hazo fijaliany isan'andro. Izany hoe antsoin'Andriamanitra zany zasy ianao tsy hoe handray sy hiaino azy fotsiny, fa misy zavatra tsy maintsy hiaretanao miaraka aminy. Mety ho mafy zany satria manova ny fahazaranao, manala ny fiakinan-dohanao mety efa traiky tapisaka aminao izany, ka ny fanalana ireny no ilanao ny fiasan'ilay fanahin'Andriamanitra. Dia hoy izy, resahany mazava tsara: sarobidy amin'ireo izay mino an'i Kristy ny asan'ny fanahy masina eo amin'ny saina, mba hampifanaraka ny atao sy ny eritreritra mba ho amin'ilay sitrapon'ilay niantso azy. Iava malala androany dia resahany mazava tsara: i Kristy fa tsy ny tenako na ny tenanao no ampanjakana, fa i Kristy ilay efa niantso anao. Ny firariana dia ity hoe andeha ianao ho amin'ny lalany, hiaina araka ny sitrapony. Andeha hivavaka isika mba hatanteraka izany ao amin'ny fiainanao mandritry ny andro. Hivavaka isika. Ray malalo, misaotra noho ny fahafahanay mianatra ny teninao. Menao anay ny teninao androany mba hahafahanay mahafantatra fa ny teninao sy ianao no tokony hamatra ny fiainanay, ary ny sitraponay dia hahitsinay hifanaraka amin'izany isan'andro isan'andro. Aza mafoy anay satria marefo izahay, fa sotomy izahay mba ho eo anilanao hatrany hatrany. Ny fanahinao no hiasa hitahy anay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.